Miarabantsika rehetra amin'izao takarivan'ny alahady faha 6 ny volana desambra 2020 zao. Tsy tokony ho varimbariana na toritory isika fa maro dia maro ny tsy ara-dalàna sy ny tsy rariny eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, ka mila ny fijoroantsika vahoaka malagasy tsirairay avy, mila ny fandraisana andraikitry ny tsirairay, tsy hitaza-potsy satria ny adidy hono tsy an'olon-dratsy, ary tsy araka izay fanefana didy zay isika raha varimbariana tsy maharaka ny tantara ka manadino, satria matetika dia mora manadino isika olombelona noho ny hazakazaka sy ny fahasarana amin'ny fiainana, tsy mora mihitsy ny manao zavatra, ka izay mihitsy no araraotiny ity fitondrana ity, anaovan'izay daniny kibony satria fantany fa ny 9,900 malagasy de variana mihazakazaka tady izay ho arapaka, sy atao vatsy na de tapa-kibo ary, satria ny akamaroan'ny vahoaka amin'izao tsika miteny zao dia tsy mihinana araka ny tokony izy, maro no zara raha mihinana mandry fotsy matetika, ary misy mihitsy ara ireo tsy mahita hoanina ka maty ny anohanina. Zany rehetra zany dia tokony hanaitratsika menakavy sy hampametra-panontaniana menakavy hoe ahoana moa ny tokony hatongavany firenena malagasy izay manana tany midadasika, manana ranomasina manodidina, anisan'ny manana fari-dranomasina ngeza indrindra isika eto ambonin'ny tany raha ny habehan'ny firenentsika no jerena, nefa isika maty ny anomanana. Misy mihitsy ny mamono ny ainy noho ny izay anomanana sy tsy fampitsaka zay, misy zavatra tsy mety zany ka tokony hitana lalandava an'izay fahamailona na vigilance amin'ny filaza azy isika rehetra, tsy hoe voalasa androany ny zavatra mitranga de ho adino sady ny pitsony. Tiako hisarihana ny saintsika dia ny resaka eo amin'ny tantaram-pirenena zany, vao tsy ela no nandalo toy ny Rainimpimaso no resaka fetin'ny fahatsiarovana ny nitsanganan'ny repoblika voalohany teto Madagasikara ny
4 Oktobra 1850 sy 700. Ndray mpimaso satria ao anatin'ny herintaona misy 520 sy 300 andro ndray andro zara raha misy ndray andro ao anatin'izay andro ray ao anatin'izay taon'izay no mba iresahana an'izay resaka hoe repoblika voalohany teto Madagasikara zay. Ka fananiko mihitsy mamerina manao tamberina ny resak'io satria azo lazaina hoe zava-misy ary aktualité amin'izao fotoana io resaka repoblika io. Tsy hoe lasa ny 14 Oktobra, lasa ny volana Oktobra dia any adin'ny valina indray sara indray raha ho resahana amin'ny herintaona manaraka indray. Ilana fanadihadiana sy fandalinana isan'andro le fiainam-pirenena zany. Raisiko ohatra amin'ny fiara, azo oharina amin'ny fiara le fiainam-pirenena. Rehefa matoa mandeha io fiara io dia misy ny motera zany dia manosika azy misy ny zavatra fanampiny mahatonga ny fiara io handroso. Ary rehefa misy ny tsy fitezan'ny fahasimbana eo amin'ny fiara dia ny mpamboatra zany ny mpitsabo ny fiara dia tsy maintsy mijery hoe avy aiza le zavatra simba. Voalohany indrindra aloha ny ahafahanao mamboatra an'le fiara dia tsy maintsy manana ny atao hoe clé ianao. Le clé rehefa tsy misy zay le clé zay, rehefa tsy mifanaraka amin'le zavatra ilainao amahana an'ilay zavatra simba, tsy maintsy tadiavina aloha le zavatra simba. Ary rehefa hita le zavatra simba dia tsy maintsy soloina, alana le pièce simba dia soloina pièce vaovao, na le pièce simba no amboarina raha mbola azo amboarina dia apetraka ihany heverina fotoana. Fa tsy maintsy mila clé zany ianao aloha amahanao an'iny. Mety mila krika koa anao haningaina an'le fiara. Ary matetika tsy vitan'ny hoe tazamina avy eto ambony sy amboarina avy aty ambony fotsiny ny fiara, fa tsy maintsy midina ao ambanin'ny fiara mamboatra, zay vao mahatakatra an'ilay pièce simba. Zay le antsoiko amin'le fitenenana hoe misitrika. Zany hoe misitrika, dikan'le misitrika zany dia mitady, mikapoka, mamboatra. Ka raha vao tsy mahavita an'izay misitrika izay ianao dia efa mazava ho azy fa eo le fiara tsy ho vita ary tsy hiverina andeha na oviana na oviana. Ohatra fotsiny ihany iny fa tsy misy hafan'izay ny fiainam-pirenena. Mila misitrika isika, mila manaraka akaiky tsy mora kivy satria ohatran'ny mekanika ihany io na ohatran'ny fitsaboana rehetra tsy moramora, fa tsy maintsy mila mitady hoe aiza no nahatonga ilay zavatra tsy handeha, inona ny simba ary inona no nahatonga anazy ho simba. Mila fikarohana zany satria mantsy rehefa nodinihako le fombantsika malagasy fomban'ny tsirairay avy, raha vao mila misitrika zany hoe mila mandalina, mila mba mandany ron-doha kely, mandany fotoana kely mandinika tsara dia efa betsaka amin'ny maka droite ny fitenenana. Zany hoe raha vao misy fahasahiranana kely
dia efa ialan'ny sasany jereny fotsiny dia mazava ho azy fa raha ohatr'izay daolo ny fihetsika ny rehetrarehetra dia tsy hovaovana ovinanaoviana ny olana fa raha vao misy zavatra sarotsarotra tsy afaka andefa eritreritra saina lavitra sika dia mamevahana ny mpanao ratsy satria ny mpanao ratsy tsy kely lalana ary ny mpanao ratsy ataony mihitsy asarotra ny asan'ny ohatran'ny fiara ihany io ataony ny mpanao le mpanamboatra le tompon'le conseil le garage mpamboatra an'le tomobile mihitsy zany le mpamorona an'le tomobile tsy ho mora le fanamboarana n'le zavatra indrindra moa amin'izao fotoana misy ny elektronika tsy hitanao intsony hoe aiza ny misy an'ity piesy ity zara raha misy idiran'ny tanana tsy azo amboarina intsony fa tsy maintsy miverina makany amin'ny zareo zay vao vita ka tsy moramora zany a fa izay no takiana sy mba hiangaviana amin'ny tsirairay avy voalohany indrindra aloha dia ny finiavana na volonté hiezaka handalina hatrany ny zava-mitranga rehetra mba tsy ho lasa marivo salosana ka andairan'ity tsao sy tahotra sy lainga marivo tototra etsy sy eroa isaky ny mandeha ity fa mba olom-pirenena manana ny maizy azy mahafantatra ny zava-misy mahalala ny zava-misy manaraka ny lalàna afaka mijoro sy miaro izany araka ny tokony izy ka mbola lava dia lava moa ny resaka fa dia ho avelakeo fa raha handray ohatra tsika zany akaiky hoe tokony ho tadidiana hatrany ary tsy adinoina eo amin'ny lafin'ny tantara mba ahafahantsika manaraka ny tantara sy ny fiainam-pirenena dia ny resaka raisika ohatra izay fijoroan'ny repoblika malagasy voalohany tamin'ny 17 oktobra 1970 efa 12 taona zany taona naterahako ny taona 1970 niara-teraka tamin'ny repoblika malagasy voalohany zany ny tenako zandriko kely izy satria za volana jiona izy volana oktobra tsy tokony ho adinontsika izay andro azo lazaina hoe fototry le mahafirenena malagasy ny firenena malagasy zay joroan'izay hoe repoblika satria inona ny fototry ny atao hoe repoblika zany hoe repoblika zany a tena fototry ny zany hoe repoblika tany manana ny sata repoblikanina zany a dia ny fanajana ny demokrasia zay no fepetra tsy azo ivalozana rehefa tsy manaja an'izay ianao a dia tsy azo antsoina hoe repoblika ka izay demokrasia zay a dia fahalalahana maneho hevitra ary koa fahalalahana amin'ny resaka fifidianana safidy manendry ireo olom-boafidy no tendrena somena andraikitra hitatana amin'ny firenena resaka fahalalahana ho aho fahafahana maneho hevitra
raha oariko zany a amin'ny tenako ilay repoblika voalohany Madagasikara roa amby enimpolo taona aty aoriana. De eritrereto fa mbola tsy voahaja izay maharepoblika ny repoblika malagasy zay. Tsy voahaja ny fahalalahana, ny fahafahana maneho hevitra ary koa ny fifidianana anaovana safidy malalaka amin'ny fifidianana satria tsy voahaja vetivety ny fepetra na hanatanterahana izany. Nanomboka ny taona 2010 moa nisy ny fanaovanam-panjakana no tena mivadika biby io resaka repoblika io fa lasa tsy nisy fanajana intsony ny resaka lalam-panorenana. Ka raha oharina aminy, raha raisina ohatra zany a de tsy mihetsika ilay repoblika. Raha oharina amin'ny hoe za zao olona efa roa amby enimpolo taona, efa lojafy, efa mananjanaka, efa navita fianarana filo taona, lay repoblika ohatran'ny mbola zaza mbola tsy afaka mandeha, mbola tsy mahay mandeha akory satria tsy nivoatra fa nijanona tamin'ny Andohany hatrany voalohany satria tsy nisy fanajana an'izay demokrasia zay, ka namany tsy nitombo fa nijanona teo amin'ny Andohany ny repoblika malagasy. Tokony hisarika ny saintsika menakavy zany zavatra zany satria rehefa tsy misy le demokrasia de tsy misy raha manjary satria hanao fifidianana isika, fifidianana sarotsarom-pifidianana fotsiny fa zay olona tonga eo zany a tsy olona sarofidy ny vahoaka maro an'isa. Ka rehefa tsy misolo tena an'ireo vahoaka maro an'isa mifidy ireo ny olona tonga eo a de mazava ho azy a fa tsy ary ny tombotsoa ny mahavianana avy eo. Ka izay no ataoko hoe zavatra sarobidy tokoa ny fijoroantsika, tsy hanadinodino foana zay mitranga rehetra eto amin'ny firenena mba hahafahantsika mijoro hatrany miaro ny marina, ny fahamarinana sy ny rariny sy ny hitsiny ary koa hahafahantsika miaro ny zontsika. Ka de mbola betsaka no resahana momba izay fa de avelako eo indray aloha fa de lasa lava loatra ka de lasa mamona aminaina, fa matoky ny rehetra samy mba hijoro zany handray ny andraikiny ary hanaraka akaiky hatrany ny resaka tantara eto amin'ny firenena sy ny zava-misy rehetra mitranga eto amin'ny firenena. Mandra-peona ndraiky.